Eo amin'ny tontolon'izay fampianarana izay ihany mankalaza ny fahadimam-efapolo taona ny orenany amin'ity taona 2024 ity ny sekoly tsy miankina Soanirina etsy Ankadifotsy. Nentina nanokafana ny fankalazana dia nisy ny fotoam-pivavahana izay notanterahana tetsy amin'ny fiangonana FJKM Ankadifotsy. Vory teto amin'ny FJKM Ankadifotsy ny sabotsy teo ny mainty milaly mpianatra ny ray aman-dreny ary mipanabe eo nivon'ny sekoly tsy miankina Soanirina Ankadifotsy niara-ny ombavaka noho ny fankalazana fa 5 taona ny isian'ny sekoly. 5 taona izany hoe nanomboka ny taona 2790 nampitana fahalalana ary namola volana taranaka andray andraikitra ny aoriana ny sekoly. Tsy avelan-dalo foana izany fa isatrany ny hetsika izay ho tanterahana mandritra ity taona 2024 ity. Fankalazana moa izany mandritra ity taona ity manomboka tamin'ny volana janvier ka dia tsy farana raha tsy amin'ny volana desambra dia fanombohana moa izany dia sofisorana an'Andriamanitra izao izay natao androany raha tsy misy azy dia tsy misy ny fijoroan'ny sekoly. Dia efa mijoro koa moa ny komity izany fanatanteraka an'ilay fankalazana fahatimam-polo taona dia maro ny fihetsiketsehana atao ohatra hoe misy fihetsiketsehana atao dia dîner dansant dia eo ihany koa ny fampilalaovana ny ankizy izany marque-le fahatimam-polo mbola maro izany fa hitantsika any an-dalana hoe ny zavatra natao. Ny ambaratonga fototra maternelle hatramin'ny kilasy fahafito no misy eo anivon'ny sekoly Soanirina Ankadifotsy. Efa nalina ny mpianatra izay nanohy fahalalana tao amin'ny sekoly raha toa ka amin'ny totaly 200 ny mpianatra eto amin'izao fotoana izao izay andraika eto amin'ny mpanabe 10. Ny fankalazana fa 5 taona ny sekoly tsy miankina Soanirina Ankadifotsy izay tsy hikatona raha tsy ny volana desambra ho avy izao.